Ko mitondrantsika makany amin'ny lafim-baovao manasongadina ny finoana ny fahavalo amby roapolo septambra hatramin'ny fahasivy novambra izao no anatanterahany fiangonana Saina ny hetsika 7 alahady 14 mitondra fanazavana misimisy kokoa mahakasika izay moa ny pasteur Patrick Andrinarivo. Fahaolana valin'Andriamanitra hitantsika tsara moa zavatra misy eto amin'ny firenena sy ny fiainan'olona tsirairay avy mitateraka fa anjaran'ny fiangonana zao no mitondra ny vahaolana any amin'ny fiainan'olona tsirairay avy tsy miresaka politika ako fa amin'ny fiainan'olona tsirairay avy ary izay indrindra no antony nanaovana loahevitra sady nomeny tompoko hoe vahaolana avy amin'Andriamanitra na hoe solution divine. Tao anatin'izay fotoana 7 alahady maro izay fanitsina nandritra ny taona teo aloha izay be dia be ny zavatra mitranga na naropany gazety ary afaka nahita angamba ngetsika izay nataonay na famaranana lezy tena amin'ny palais des sports regny na ny tena Tsahamandry sy ohatr'izany be dia be ny zavatra izay isaon'Andriamanitra fanitranga amin'ity taona ity moa zany dia tsy amiraikitra sy mirety tsy andorana anankely anaovana azy ny fidirana an'efatra maraina dia anakiroa ny arivo zany hoe anankenina anatin'ny tontolony alahady anankiray ny anankefatra maraina amin'ny enina fito sasany amin'ny sivy dia amin'ny folo sasany ny atoandro indray dia misy fotoana amin'ny teny anglisy dia misy fotoana amin'ny teny frantsay ny teny anglisy amin'ny ray sasany ao iraikisa ny teny frantsay ao anglisy dia ny ariva indray amin'ny sasany teny malagasy indray ohatrany amin'ny maraina ihany zany ny tanjony hoe dia mba hikasika ny sarababe mahoaka hatramina vahiny eto atoerana mihitsy azy arak'izay azonay atao sy izay azonay ampahafantarana amin'olona rehefa mirava amin'ny 5 ariva dia misy bus aherina Tananarivo mitatitra ny olona ny frère le bus dia ariany zato 500 francs ihany zany na avezana avy any vato na avy ao Tsimbazaza dia mitovy foana samy ariany zato ny frère le bus ohatr'izay zany dia ny amantarany olona le bus dia misy ale afisy hoe 7 alahady solution divine vahaolana avy amin'Andriamanitra iny eo aloha sy aorina le bus izany ny tipokely ampahafantarana be satria ndraindray olona mieritreritra hoe izany ireny no mitoriteny ao anatin'io satria ny toerana roa samihafa araka sasiritsy ny miaraka miainga dia izay mivady izy moa zany mivadiko pasteur Fra no mitoriteny ao amiraikisa sy ao amretsy fa ny famalipadika eo izay mandra-parivin'ny andro.